fa nanao famelabelara-kevitra teny anivon'ny CEDS makasika ny famatsim-bola avy amin'ny anivelany ny AFD na ny Agence Française de Développement. Voalaza tao anatin'izany moa fa kely dia kely ny fanampiana azon'ny firenena malagasy raha amin'izay lafon'izay no cité. Les financements extérieurs publics à Madagascar na ireo famatsim-bola avy any ivelany eto Madagascar, une lohahevitra izay novelabelariny talen'ny AFD Andriamatoa David Nodé teto amin'ny CEDS Sandroibe ambany ny tany famatsim-bola izay voarin'i Madagascar raha ny voalazany. Raha tamin'ny taona 2014 ohatra no resahana dia tsy misy afa-tsy $20 isan'olona raha katsikajiana ny fanampiana voarin'ny Malagasy raha toa ka $20 Amerikanina izany ho an'ny Guinée ary efa ny amin'ny $10 Amerikanina kosa ny an'ny Liberia. Ilaina ny famatsim-bola avy any ivelany raha ny fanamariana izay noentiny délégué général ny CEDS. Araka ny fariantsika ireny dia ny fitondrana ankehitriny dia efa nilaza fa ilaina ny fiarah-miasa amin'ireo mpamatsy vola avy any ivelany. Nefa fantatritsika moa zany fa zany mpamatsy vola avy any ivelany zany dia tsy ameme foana antsika andreo fanampin'ireo raha tsy misy aloha voalohany indrindra ny conditionnalité maromaro zay tadiaviny. Mety araky nolazain'ny conférence teo mety ho eketsika mety tsy eketsika reo conditionnalité fa hitaka ny zavatra rehetra izy mame vola dia anjaratsika no atao hoe miady zany mba azahoana ny zavatra fanampiana avy any amin'ireo. Ny zavatra angatahan'ireo moa dia tsotra ary zany dia tsy akory mandray zavatra tenen'ny FMI na ny zany fa dia misy ao anatin'izany misy réforme maromaro zay tadiavin'ireo. Ny zavatra teneniny teo koa moa zany dia ny hoe ambany dia ambany mihitsy ny fanampiana avy any ivelany Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 2009 ka hatramin'ny androany. Ka izany zany dia atenaina fa raha mandeha mizotra amin'ny zavatra tadiaviny nefa angamba zavatra tadiaviny tsy dia sarotra fa ao anatin'ny atao hoe lalànan-javatra ihany dia ny amin'ny tonga amin'ny teny hoe le bonne gouvernance. Noatitranterany fa ny famatsim-bola avy any ivelany dia tokony hitondra tombontsoa ho an'ny